Fahalairabantsika tsirairay avy indray amin'ity alarobia fa 9 volana novambra ity ary manona fahasavan'ny tompo amin'ny isa-tokantrano sy ny isam-batan'olona tsirairay avy izay manaraka izao fandahan'izao. Lohandirantsika ny mofinainan'io dia hivavaksika. Tompoandriamanitra io mbola velom-pisaoranao izahay satria mbola nomena tombonandro indray ahafahanay mandray ny teninao. Misaotra ihany koa tompo satria tsy mba mandao anay ianao na mamela anay ho amin'ny ratsy fa mitaona anay mandrakariva handray ny fahasoavanao sy ny fahamasinana avy aminao. Koa miteza tompo fa vonoko iaino anao izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ohatra ho antsika. Alaina amin'ny Lioka 7:7 manao hoe fa Andriamanitra tsy hanome rarin'ny olom-boafidiny va izay mitaraina amin'ny andro aman'alina. Amen. Nahemotra ny rariny ary mifanjon-davitra ny hitsiny ka tafitohina eny ankalalahana ny fahamarinana ary ny hitsim-po tsy mahazo miditra eny tsy eo amin'ny fahamarinana ary izay mifady ny ratsy dia ohatrany manolo tena ho babony sasany. Ao amin'ny Isaia 7:20 misy an'izay teny izay. Tanteraka izany teo amin'ny fiainan'i Kristy teto tany, natoko teo amin'ny didin'Andriamanitra izy ka nametraka ny lova-tsofin'ny olombelona sy ireo dididy nasandratra teo amin'ny toeran'ny didin'Andriamanitra. Noho izany dia nankalaina sy noenjehana izy. I Kristy no izy nahatoky teo anatrehan'Andriamanitra dia nampangaina ho mpandika sabata sy mpiteny ratsy an'Andriamanitra mihitsy. Lazaina fa manana demonisy Belzeboba tonga olona izy amin'ny fomba toy izany koa no hiampangana sy anosorapotaka ny mpanaradia azy. Ny toetra amam-panahin'ilay mpitsara izay tsy marina atao amin'ity fanoharana ity izay tsy natahotra an'Andriamanitra sy tsy mena maso olona dia nasehon'i Kristy mba hampiharihary ny karazam-pitsarana natao tamin'izany fotoana izany sy izay ho hitan'ny olombelona vetivety foana eo amin'ny fitsarana azy. Tiany ho tsapan'ny vahoaka ny tamin'ny fotoana rehetra fa tsy tokony hiankina betsaka amin'ny mpanapaka eto amin'ny tany na ny mpitsara izy ireo amin'ny andro fahoriana. Matetika ny olom-boafidin'Andriamanitra no antsoina mba hijoro eo anatrehan'ny olom-panjakana izay tsy manao ny tenin'Andriamanitra ho mpitarika sy mpanolontsaina azy fa manaraka ny firohana sy ny fironana izay tsy nohamasinina sy tsy voafehy. Ao amin'ny fanoharana momba n'ilay mpitsara tsy marina dia efa nasehon'i Kristy izay tokony ataontsika. I Kristy ilay ohatra ho antsika dia tsy niaro tena na nanafaka ny tenany. Napetrany tamin'Andriamanitra ny momba azy. Ianao koa dia asaina mba ao apetraka ao eo amin'Andriamanitra ny momba anao ka tsy tokony hanahinao ny amin'ny ho avy satria izy dia efa nitatana anao tamin'ny lasa. Rehefa mitranga ny fizahantsoetra mantsy toa tsy hita hazavaina dia tsy tokony avelantsika ho simbaina ny fiadanantsika ao anatintsika ao. Na dia tsy rariny toy inona aza ny atao amintsika dia tonio ny fo. Aoka tsy ho tezitra. Manimba tena isika raha manara-po amin'ny toe-tsaina izay tia valifaty, tia ady, tia resabe. Misy vavolombelona eo anelantsika, tsarovy manjakariva izany, mpitondra hafatra avy any an-danitra izy izay anangana ho antsika faneva eo anolohan'ny fahavalo. Anarona antsika amin'ny taratra mamirapiratra ny masoandro ny fahamarinana izy ary tsy afaka mihoatra an'izany Satana. Tsy tafatsofony io izay hampinga ny fahazavana io satria efa resy tokoa izy. Aoka hitoetra ao amintsika mandrakariva ny fahatokiana ary atsapa fa na mety ho miady rery ny fahitan'ny olona anao, ianao kosa tsy miady rery. Ary aoka ho tony ny fo, aoka tsy handray ny fahatezerana izay inina hoentina hiantsina amin'izao fotoana izao fa aoka hatsiaro mandrakariva fa misy vavolombelona miady ho antsika eo anelantsika. Amen. Rainay malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity izay manome antoka anay tokoa fa ianao no ohatra sarobe tokony alainay tahaka.
Ampio hoe izay hanana fitoniana, ampio hoe izahay andeha hampamendrehana ary mankataka aminao mba hanome sy hamboly fitiavana sy fahendrena ary fahononam-po ho anay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen.